fa ny alohan'ny fotoana iny moa nisy ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa dia tany Ambatofinandrahana tany nizara taratasy fanamarinana ho ana tanora misy 560 izay navita fiofanana foezaka maimaim-pona izy ity moa idirana misehatra ny asa Jean Emene Menjanano mitatitra izay. Ray aman-dreny 70 taona no zokiny indrindra niofana tao amin'ny sampana informatika ary zazalahy kely 13 taona no zandriny indrindra niofana makasika ny rafitra hazo tamin'ilay fampiofanana foezaka nampanaovan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tamin'ny alalan'ny foibeparitra Morimania teto amin'ny renivohitry ny distrika an'Ambatofinandrahana. Ho fanatanterahana ny velorano nataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanomezana rafim-pampianarana ho an'ny rehetra anasongadinana ny fahaiza-manao avolenta sy fanomezan-danja bebe koa ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa aty amin'ny faritra. Tanjona amin'izany dia nanomezana fahaizana sy fahaiza-manao ireo tanorantsika mba hitrandraka ny harena voajanahary nomen'ilay nahary azy ary mba hitondra voka-tsoa ho azy zany eo amin'ny fiainana fa tsy sanatria pijirika na mpanelanelana indray no azo tombony amin'izany fa ireo tanorantsika. Fampiofanana momba ny zaitra sy petakofehy, fanaovana mofo mamy, rafitra hazo, fambolena sy fiompiana, tao-trano sy asa vaventy ary informatika no natolotra an'ireo tanora ireo nandritry ny herinandro teto Ambatofinandrahana. Niara asa sy nanoana izao hetsika izao ny solombavam-boakan'i Madagasikara ho fidy taty an-toerana. Tsara le fiara-miasa satria tena nampirisika mihitsy le izy amin'le fijerenana Ambatofinandrahana manokana. Io moa dia isaorana ny fitondrana, isaorana ny ministra amin'ny filoham-pirenena amin'le fanatanterahana ny velorano, ilay fijerena akaiky ny tanora ary tanteraka ny tenin'ny président Repoblika ane hoe tsy misy faritra na distrika ho atenoina na dia iray azy. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy moa ny attestation na ny mari-pakasitrahana ho an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ity fampiofanana foezaka maimaim-pona ity.